Rabanao mon père? Rabanao Adrien. Iza anarana mon père azafady? Raha manambitana Juvence, antsoina hoe Juvence fotsiny. Ia. Mombamombanao azafady. Saotra fanontaniana. Izay moa ny anarana fa zany avy ao atsimo, Toliara, teraka tamin'ny 12 aogositra. Nianatra tamin'ny faritra maro, Toliara, indrindra Antananarivo, Tanidigo, nataoko ny fianarana tamin'ireny. 5 taona nanao teolojia, dia 5 taona koa filozofia, 3 taona nanao psikolojia, 2 taona nanao izay fiofanana karazana hoe management de suivi et évaluation zay fa efa pretra 1 taona, 1 taona na pretra na 4 taona na religiosy assumptioniste. Ianao moa zany zao ny homony vaovao ahoana ny fahitanao amin'ny NSMF amin'ny ankapobeny? Satria tsy vao zao anao moa ato amin'ny CMF fa mpanaraka eo ihany eto Frantsa, ka ahoana ny fahitanao amin'ny CMF amin'ny ankapobeny? Misaotra Adrien, voalohany indrindra mahafaly anahy mihitsy ny fisian'ny SMF ary isaorana ireo pretra taloha ela izay nanorina azy ary mitahefa lasa korazany. Misaotra azy ireo nanorina azy ary tsika zao mandimby an'izay nataony zareo ihany. Manarakarak'izay ny SMF dia mahavelom-bola ary amin'ny fiangonana sy fikambanana azy dia tsy maintsy io no tandrovana indrindra amin'ny lafiny rehetra. Angamba afaka teneniko indrindra ny etsika atao eto Androany ohatra hoe aty Aldomba ny hoe manao an'ity filan-kevitra ty dia natao indrindra ampiaina ny ANCMF dia manao filan-kevitra nasional. Indrindra koa moa manana birao tanora ary mahavita azy na ANCMF ary io no zay koa zao saika adiniko hoe io no anisany nanekeko fananana an'io birao mahavita azy io ahafahana manatanteraka tetikasa, ahafahana manome voninahitra an'Andriamanitra. Mifandraika amin'izay zany mon père, anao moa zao homony vaovao, ahoana ny itondrasanao ny NSMF maharay ampanahy mpiandraikitra ny NSMF zay hoe ahoana ny itondrasanao azy amin'izao mahavaovao anao zao ato amin'ny NSMF? Saotra Adrien, ny zavatra voalohany angambany dia le hoe mandray roa le fiteny hoe mitondra. Mandray roa fa ny tena izy miara-dia atao hoe mpiarak'andro, zay no andraikitra voalohany. Ka mampiarak'andro miezaka mijoro vavolombelon'i Kristy amin'ny lafiny rehetra, miezaka manome aim-panahy amin'ny lafiny rehetra, miezaka manaraka sy mampifanaraka ny vaovao mahafaly ny evanjely amin'ny lafiny rehetra, ohatra amin'ny lafiny fivavahana io, amin'ny lafiny ara-sosialy io, amin'ny lafiny ara-kulturaly io, atao zay iaina ny fikambanam-betsika araky ny soritra omeny, sorodalana omeny fiangonana eto Frantsa. Inona zany afatra tiany mon père ampitaina amin'ireo izay mpanaraka tsy tapaka nyity serasera NSMF ty? Ny afatra voalohany moa zany dia tsy maintsy afatra mifototra indrindra amin'ny vaovao mahafaly amin'ny evanjelin'i Kristy hoe mifankatiavy ianareo. Zany hoe firaisampo, firaisan-tsaina, miala avy amin'izay ny zavatra rehetra. Raha mifanaraka ohatran'izay tsika, raha mitohy, miray saina, mifankatia ohatr'izay tsika dia mora kokoa manatanteraka an'izay asa nanoranantsika tsirairay araka n'izay tandrifantsika tsirairay avy. Zay moa pretra dia manana ny tandrifanay, ny laika manana tandrifa azy fa nefa samy kristiana daolintsika. Ny faharoa manaraka an'izay ny afatra ihany koa dia le hoe asan'Andriamanitra io. Asan'Andriamanitra rehefa resaka hoe fivavahana sy fiangonana ka tsy maintsy araka ny sitrapony no anarantsika azy fa dia misaotra amin'ny fanontaniana. Ia, zay zao père dia misaotra betsaka. Veloma Adrien. Mifankatiava ianareo, izay no alalana fampianatro raha mahay mifankatia.